Faraka ny nambaranay tany fiandohan'ny vaovao dia nitafatampanao gazety ny Talent Destin ny commissaire Nakany Sarly ny ariva teo misy ny fanazavana bebe kokoa momba izay eto amin'ny télévision malagasy amin'izao alina izao eto indrindra commissaire Nakany Sarly Talent Destin ny resaka tany Antsirabe zany tena nibatoerana tao fisavana ny trano zanaky ny filoha teo aloha atao manjaka tompo tao talia inona marina moa zany tena hoe zavatra nisy tao sy ny porofo sy ny fanamarinana hoentinareo satria izay ny fatoany le fanandresaka ny mpanao gazety misaotra namanay elona me fitenenana fetomboana anazy angambony tsara ho fatarina fa tavaverina teto Tanindrazana njanaky ny filoha teo aloha niaraka tamin'ny Andriamatoa Girivo fantatritsika fa nandeha nitsena tany ny tenanay miaraka amin'ireo mpiara-miasa vitsivitsy tamin'izany no fampiresahana tamin'izareo ary nilazana fa milamina ny tanàna ma responsable ny sécurité du territoire ana dia mifampiresaka tamin'izareo hoy indrindra Andriamatoa Girivo tamin'izay hoe hijery sy hamanginy ray aman-dreny sy efa lehibe sy antitra ny tenako tsy mila gidragidra anohy ny asako ary nanenitsaka anjamako zany ary tsy ataoko ino moa anazy iny toy izany koa no resana tamin'ny zanaky ny filoha teo aloha rehefa tonga ny zavatra hafa ny eno satria ny tena maka renseignement ihany rahantsika malala ary fantatry ny responsable ny sécurité rehetra ao Antsirabe fa ndronga toa izay tsy izy ny asan-jola ny insécurité tao Antsirabe tao tsy laza afa-tsy ny resaka ataka amin'ny armée zavatra maro resaka rongony drogue sy zavatra maro isan-karazany izay nampitaraina mihitsy ny responsable atao Antsirabe tao rehefa nahazo renseignement ary zay fa mirecruter olona Andriamatoa Tojo Ravalomanana naka renseignement bebe kokoa zay ary nahazo fa manao ny resaka rongony io izy no ihany koa misy resaka trafikana arma sy misy resaka vola ao rehefa tonga ny fotoana dia nanatateraka an'izany zay tamin'ny 6 février teo nahazo ny fankatoavana avy amin'ny procureur de la république tao Antsirabe tonga tao toerana zay misy hitatsika mihitsy amin'ny PV fa nisoniavin'ny Ramatoa Claudia Ravalomanana io fa tamin'ny 9 sy fefany nanomboka amin'ny perquisition zay lazay mpisolo vava hoe tamin'ny fito sasany izay tsy marina satria misy preuve eo misy ny mandat de perquisition nanatateraka izahay ny fisavana rehefa natrehan'ny sécurité ny mpiasany tao satria tsara ho marihana rehefa nandondona tao aminazy zay nyteny reo mpiasa reo ao izy mivady tsy nanokatra ny trano izy fa nipihany ny jiro dia tsy maintsy nanomboka izay tamin'ny jiro ny tomobile zany sy ny lampe de poste aminay niaraka amin'ireo mpiasan'ireo nanatateraka ny fanaovana ny perquisition nahitana an'ireo rongony ireo zay hitatsika amin'ny sary satria misy nalainay sary izy ireo dia hita fa misy olona anankiray natao hoe naina amin'ny trano anankiray izay bengalo araka ny tenin'izy io natratrarana fonosana rongony maromaro dia niteny izy fa n'izy ireo niteny izy hoe neny patron koa izy amin'ny patronao Tojo Ravalomanana ato ny fofoan'ny rongony sy fitendreny gitara miaraka amin'ireo artiste namandreo vitany teo dia mifindra amin'ny io izy io hitatsika amin'ny sary fa io le raha namana zay tsy maintsy ho ampanatsoana satria tsy maintsy ho tohizana ny enquête rehefa mifindra zay tao amin'ny trano dia niezaka nandesy lahatra ny tompo-trano tsy nentina nokatra ry zareo izy amin'io zany milaza ty velany hoe misy metaka ry zareo dia izay zavatra zay tsara ho marihana fa tsy mitombina satria tonga teo ny responsable ny sécurité atao atoerana dia mifampilaza ty ny ordre de perquisition rehetrarehetra dia nanohy ny fisavana izahay efa nazavaiko teo aloha fa nisy antony nanajanonana n'io tamin'ny 12 sasany teo zay voasoratra ao satria nisoniavin'ireo hoe tamin'ny 12 tamin'ny 10 sasany mahery 2 minitra no tapitra dia milaza ny mpisolo vava fa tamin'ny 1 sasany zany tsara ho marihana eto fa betsaka angambany tsy mahalala an'izany fa fantatry ny mpisolo vava tsara zany fa ny perquisition tompo dia azo atomboka na amin'ny 7 latsaka 1 minitra ary dia azo tohiza zay faranany na azo tohizana ina pitso azo ajanona ka zay zavatra zay tsara ho fatarina no manaraka an'izay mandeha le resaka zay tsara ho marihana eto fa mampanahelo le filazana hoe ny tomobile nampiasain'ny parlementaire aty dia nalainy DST ny zavatra tena marina nisy tomobile anankefatra tokoa nampiasain'ireo ny ray nalaina tany amin'ny chef de région ny Alalanjorofo ny ray nalaina tany amin'ny chef de région Bongalava ary ny anankiroa dia tafiditra
tamin'ny aferan'ny radiony gasy izay nampiasain'ny député Lova taloha le nafena niaraka tamin'ny émetteur dia azo ny tomobile rehetra ireny dia miverina amin'ny fanjakana satria amin'ny présidence reny dia ny anjaran'izay tompona andraikitra indray manome hoe izy ny ampiasany io ny anankiray zany a tany amin'ny député Natsirabe teo aloha izay niovaina satria natakalo tamina opérateur hafa izy io izay manana anarany hoe Lexa Rafeno Manjato efa voaova io zany manokafanao ankety koa satria misy faux usage de faux satria tomobile mpanjakana vadika amin'ny anaran'olona amina particulier avoly izy a be de be ny zavatra osoka ao anatin'izy a tsy maintsy anokafanao ankety io fa izy moa no niteny an'iny a izay tompoko ny tomobile mpanjakana miverina fanjakana rehefa tapitra ny mety mandala zay fotoana tsy tokony ampiasaina amin'iny intsony dia miverina amin'ny fanjakana iny a dia anjaran'ny fanjakana indray manome anazy izay olona tokony homena anazy ka izay zavatra izay tsara ho marina ary tamin'ny andritry ny percussion fa lazaina hoe maka fananan'olona eo ny DST dia zavatra dia tena mamenatra sy mampanelo mihitsy le toetsaina satria zavatra tsy mitombona eo masony izy mivady zahay a ary indrindrandrindra koa teo masony ny sécurité no nanatanteraka ny percussion finosana rongony tsy diskety anankitelo izay ny soniavin'ny tompotrano no nentinay nandeha ny ala tao ka izay zavatra izay tsara ho marina fa tsy dia tsara loatra le mandainga sy manendrikendrik'olona zay zany ny fandehan'ny zavatra tena nisy marina fa ny ankety zany dia mbola hitohy zay ny sika nitariky farany kanjo moa tonga dia ianao ihany andriamatotaly any DST namana an'izay ny ankety zany mbola hitohy a mikasika izay raharaha tao Manjakatompo Antsirabe zay dia visorana ianao taly any DST commissaire Nakany Sarlia nitondra izay fanazavana feno niaraka tamin'ny sary